asa fanaovan-gazety tsy ekena ny herisetra mitaky fifonana ampahibe maso ary nametraka fitoriana ny OGM. Madagasikara ny emonaty no mitondra ny firenena amin'izao hoy ny jeneraly Ramakavelo. Tolom-bahoaka tsy manaiky lembenana mbola tsy miala ireo vahoaka na hariva azy na eo ihany koa ny herisetra. Manatra ny fiaravana tompokilasy tovovavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny firaisan-kina androany fa tsy handray anjara amin'ny governemanta vaovao izay ajoro ny eo anivon'ny firaisan-kina. Midika ho famadihana tanindrazana ny fidirana ao anatin'izany raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany ity. Nanamafy izy ireo fa manoana tsy misy fepetra ihany koa ny hetsika fitakiana izay mandeha amin'izao fotoana izao. Ny antsipriana izay. Manoana ny fitakiana ataon'ireo tanora sy malagasy maro ankehitriny ny firaisan-kina. Manameloka ny herisetra ary mitaky ny fialany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrany. No mafisiny izy ireo fa tsy handray anjara amin'ny governemanta ijoro eo ny firaisan-kina. Midika ho famadihana tanindrazana ny fidirana amin'izany. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, ny vondrona toko politika firaisan-kina dia mitondra ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ireo namoniny ainy. Mirary fasitrana aingana ho an'izay naratra ary mankahery ireo izay potika sy voaroba fananana. Efa ela ny vondrona toko politika firaisan-kina no nijoro ho mpanohitra ary nitaky ny famaranana fampahatrana ny vahoaka malagasy sy fampitsarana ny famotehana ny firenena izay ataon'izao fitondrana izao. Noho izany, izay dia manohana tsy misy fepetra izao hetsika ho fanafotana ny vahoaka malagasy sy fanarenana ny firenena izay ataon'ny vahoaka malagasy tarian'ny tanora. Ny vondrona toko politika firaisan-kina dia manameloka ny herisetra sy ny famoretana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka malagasy izay manao fitakiana am-pilaminana. Ny vondrona toko politika firaisan-kina dia manambara fa tsy handray anjara ao anatin'ny governemanta vaovao izay atsangana Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny fandraisana anjara amin'izany governemanta vaovao izany dia raisinay ho famadihana ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana ary fanaovana tsinotsinona ireo raha latsaka nandritry ny hetsika. Ho tombotsoa ambonin'ny firenena, ny vondrona toko politika firaisan-kina dia mitaky ireto manaraka ireto: ny fialany Andriamatoa Andry Rajoelina, ny fampitsarana ny fisamborana sy ny famitsorana izay voasambotra nandritry ny hetsika ary ny famelana ny vahoaka malagasy ivory sy aneo hevitra malalaka izay zo fototra. Ampy ekizay, manao sonia ny filompanorona ny firaisan-kina président Marc Ravalomanana, président Siteny, président Rakotovoarivo, président Parainy mpitondra-teny ary Baba Monitsotsika azy. No mafisiny mpitondra-teny firaisan-kina fa famitana bevava ny fidirana ao anaty governemanta vaovao. Tsy avy amin'ny firaisan-kina raha misy minimiditra amin'izany ary amin'ny anarany tenany manokana raha misy izany hoy ny fanamafisana. Tologno fa maro ihany ane gne bazy fa miaraka any amin'le fanaovana anazy agny amin'io. Ary dia manamafy ny zavatra angatana zareo hoe miala Andry Rajoelina, miala. Dia mazava ho azy ho le fangatana hiala dia zay indray ve hiditra anatin'le fitondrana ataony agny, le zavatra sangany, dia igny koa zany dia efa mazava ho azy igny fa tsy miditra anatin'io zany izahay ato amin'ny vovonana firaisan-kina satria fa mitagny olo zany, manompa ny olo tena fitaka be misy zany ohatran'izany raha anao amin'ny miditra amin'io gouvernement ka zay dia mampitandrina an'izay olo mety alaim-pagnahy hiditriditra agny dia fa samy gn'agnarany firaisan-kina zay fa dia magnarany raiky manokana izy raha ohatry miditra amin'izany raha ohatry misy zany fa zay indray dia matoko fa tsisy anao an'izany ny ananay ny membre aty aminay aty. Maneho ny fiafarany fitondran'ny firenena ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ankehitriny io hoy ny fanazavany. Tsy vao zao Madagasikara ary tsy miaina rery Madagasikara fa ny fihetsika ataony fitondrana amin'izao fotoana izao dia manambara ny farany fitondrana. Rehefa mpitondra ny tonga tsy manana valiteny afa-tsy ny herisetra dia zay sisa
ka ho vonona daholo ve nisy tyran ilazako azy teto amin'izao tontolo zao a zay namono ny mpiray-tanindrazana aminy mba iarovana ny sezany aizy izy amin'izao fotoana zao ka rehefa ny mpitondra tompoko no tsy manana vahaolana afa-tsy mampiady antranony olona araka mivalyteninao teo na anao eritseritra ohatran'io a de c'est la fin de règne tonga zay ny farany fa eo ny ampirovana azy hitenana azy satria filoham-pirenena izy hoe isafidy an'izany ve anao amono vahoaka ve anao e noho ny sezanao de aleo izy ny rehetra zay nitakinay hoe miala ianao satria tsy manana vahaolana ntsony izy a na anapotika ny vahoaka de zay hita eo ny aoriana tsy momba an'izany tsika tsy mijanona amin'ny fanambarana fotsiny fa miray feo amin'ny malagasy maro izy ireo mieritreritra zay firaisan-kina fa mazava tsara ankehitriny a ny position politique anay amin'lohan'ny zaratra mitranga tsy maintsy tenenina aloha zay fa mifanontanianao mety betsaka ny antany an'izay de anao inona ary zao nareo de io izy io ino nefa nilazaina hatramin'izay de io izy io de zay namerenanay hoe zay tsy olona erisetra ny firaisan-kina tsy mitarika ny erisetra fa mifanjakana any ankehitriny misetrasetra mivoaka malagasy a de ho tonga eo ny farany bazinay nefa misy midina agny fa tsy hoe de fa ino tsy misy président Ravalomanana eo président Rivo na président Paray na président Teny na de président Baba moa hoe fa mpamorona mpitarika raha teo misy koa zavatra ataonay sy voatery tsy misy horesahagna eto zay fa hoe manana stratégie efa ela noho ny laza ny tokony ampitsarana ny fampantrana atao amin'ny vahoaka malagasy ny firaisan-kina ary manamafy ny fitohizan'ny fitakina ataon'ireo maro ankehitriny izay mitaky ny fialan'ny filoha ny ampitsarana ny erisetra ary ny fahalalahana maneho hevitra fa nisy ny fampiatsona solombavam-bahoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ity andro any ity fampiasona ny fototra tamin'izay hofanendrena prime ministre nivoaka ny efitrano fivoriana nefa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera ka nitaky ny anokafana ny kianjany 13 Mey azahoana miaino ny vahoaka atsaro ny erisetra rehetra mialohan'ny fanendrena izay ho prime ministre no aratsika ny fanazavany mahakasika izany misy aloha tsy hoe tiny ahitsykely nareo fa groupe parlementaire firaisan-kina no miresaka amin'ny groupe parlementaire hafa zay misy eto amin'ny anteny miram-pirenena fifanajana no ijanonanay satria araka fantatrareo eny akanja nge mpanohitra am'izao e fa amin'ny mahasolombavam-bahoaka fikatsahana vahaolanao amin'ny firenena ny atao a de mifanaja mifampiaino aloha zany hoe inona le zavatra nisy ny maraina zany a efa niona tato amin'ny anteny miram-pirenena nanomboka ny fionana ny président ny vondrona parlementaire rehefa avy nresaka azy reo de nanao tatitra taminay solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire tsirairay rehefa vita izay tatitra zay a dia samy miteny teo de ny zavatra teny le hoe resaka fanendrena prime ministre de hoe aza faritana am'izay aloha izy fa aleo edikevitra ina le zavatra ifampiresantsika samy solombavam-bahoaka amahana ny olana zay misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao a de zay no ifampiresantsika eto rariva am'dimy de mifampiresaka tamin'ny zay samy solombavam-bahoaka zay a fa mbola misy olona hafa ivelanay solombavam-bahoaka ny raisinay tato amin'ny vondrona parlementaire firaisan-kina miaraka tamin'ny 7e vice président zay natrika zay mialohan'izao fiverenana zao de nahenina reo fa nanao déclaration ny antoko mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina fa tsy andray anjara ao anatin' zany atao hoe gouvernement atsangana zany mitombona be io ny antony ny resaka ataonay mbola tsy tonga any amin'ny resaka fanendrena prime ministre fa rehefa namarana ny fitenenana zay tao amin'ny groupe parlementaire firaisan-kina zay zany ny teny de nametraka tsara hoe raha anao déclaration itsika eto anivony anteny miram-pirenena de mila mifanaraka amin'ny fitakina eny akanja ny filozofia n'ilay fanambarana ataotsika de tapitra teo fivoriana zany a zay no napetraka tao amin'ny firaisan-kina miverina zany a io ariva io a tonga zay miatrika an'le izy fanaja ho any samy solombavam-bahoaka satria tary amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena fevrier rehefa tonga ny fandraisam-pitenenana de ny tenin'ny filoha amin'ny vondrona parlementaire Irma hoe anao déclaration tsika fa ny filohan'ny république de vonina amin'ny fisokafana
amin'ny hery vela rehetra amin'ny fanendrena premier ministre ka tokony ataontsika zay déclaration zay samy nandray fitenenana daholo ny rehetra andray fitenenana ny folohan'ny vondra parlementaire Fraisakina ny 7e vice-président eto anivona teny miara-pirenena ny somamboaka sy tena rena soneko ary tonga dia nametraka hoe raha resaka déclaration zany ka resaka fanendrena premier ministre ny anaovana déclaration zahay tsy hanao déclaration volivoko izy rehefa avy eo dia mbola mety hoeninareo zay fa rehefa nandray fitenenana zany dia farany lasa nisy fivana kely izy andao ary tsika hoe anokatra ny anteny miara-pirenena andraisana an'ilay vahoaka sy ny hervela rehetra zay vony fampiresaka fa iafarany amin'le fanendrena n'le premier ministre angataka fitenenana kosa ary mazava ny zavatra nyteneko a hoe andao tsika raha anao fanamparana ihany de aleo itsiko aminareo le zavatra tena takiny eny akanja fa io tsy mifampiainoa no mahatonga zao problème zao inona ny takiny eny akanja de inona ny solution hoentitsika ny solution hoentinareo manendry ny zavatra takiny eny akanja manala miala an'zao ravao zao zavatra roa famotodika zany donc tsy mamaly an'le etaeta eny akanja zany le solution tady hoentinay ato amin'ny teny miara-pirenena de ny teny aho rehefa tsy fanaraka amin'ny etaetany eny akanja ny zavatra zay hoentitsika ato amin'ny teny miara-pirenena de mangataka aminareo zay tsofrany zay ivoaka satria ny anazy zany de tsotra ny atombohan'ny tekrizy ty dia nanao fangatahana fietsiketsehana aneo hevitra andalambe ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo tam'le hoe tsy manaiky lembenana nanomboka ny fa 5 ny volana septambra 5 zany no nangataka hoe aleo zahay aneo hevitra mandraky ny androany mbola tsy nahazo alalana aneo hevitra foana ny teny andalambe zay le tsy mifampiandray zany le problème de androany be zany hoe osokafana makatỳ amin'ny teny miara-pirenena tsy fa maninona raha mena lalana aloha le any amin'ny alabe sokatra de zay takiko tao hoe sokafy aloha ny 13 mai aneony ny mpanao fietsiketsehana rehetra ny heviny de miainona reo-mpitondry ary atsaharo ny fampiasa-kery rehetra am'ireo mpanao fietsiketsehana de mba afaka miainonareo hoe izy rehetra tsy akanafaka afaka makeo amin'ny 13 mai daholo de maneho hevitra eo de ienonareo le hevitra tsy misy fampiasana lacrymogène tsy misy fitifirana amina resaka balle caoutchouc tsy misy fitifirana amin'ny resaka balle réelle tsy misy fanenjena any anelakelan-trano aleo ny olona aloha aneo hevitra de miandry zahay ety amin'ny teny miara-pirenena rehefa aveo hoe mahazo maneho hevitra ny olona de reo olona rehetra maneho hevitra reo am'izay rehefa aveo no hosotomina aty zany mba hahafahana manao sy mandrafitra am'izay zay rizateny amina fifanarahana amahana n'le firenena ivoano anatin'ny krizy fa mbola tsy hanono akory ve le fitakiny eny an-dalambe de anao tonga de anao proposition hoe ka aty tsika ny hainao zareo de tonga de henotsika io de tonga de manao proposition any am'le hoe anao an'zay zavatra many tsika fa lalana ray am'izay fanendrenan'le premier ministre non tsy premier ministre ny angatany eny an-dalambe fa ny zo aneo hevitra zo fototra anao fitakiny de zay alova hany ka rehefa mbola zay ny tsy miva de resaky mona sy marena lizy ary zay mahatonga anay tsy nandeha tsy nialan'ity firasana ty mba tsy anaovana hoe natsona nareo fa nareo tsy tonga de tonga zay ka natrianay le izy efa haiko an'io kady politique io zaho efa isan'ny tolona tamy 6 sy 4 tamy 2 sy 4 haiko ny mpataika politique de za tsika tsy mialy eto fa embenatsika sa lazana fa tsika ndray ny diso fa nenay de tazominay ny hevitra hoe sokafy aloha ny 13 mai aleo aloha le olona ny hevitra nizy na syndicat izy na inona izy na vonona politique izy na fikambanana na mpianatra na inona de aleo any hevitra atao de enoy aloha io hevitra io de rehefa eny rety daholo le olona maneho hevitra de sokafy am'izay ny teny miara-pirenena ahafahan'le olona reo zany miara-miady hevitra aty andapa fa am'izay fotoana zay de ny anteny miara-pirenena no mitarika ny fanamahana famahana sy famezan-dalana idirany amin'ny 13 mai zava-dehibe zany eto firenena natsapitsika teny miara-pirenena zava-dehibe le fitakina de itsika mihitsy no mitarika ny hoe sokafy arioa de miampina daholo am'izay ny erim-pamoretana rehetra tsy misy mampiasa hery am'izay mpanao fitakina zay zany ny zavatra napetrako tao satria miodikodina le resaka ao de zany voaka de tsisy zany maromarotry resana nahatonga anao ny voaka ho anareo rehetra raha mbola déclaration amina hoe anendry premier ministre na hosokafana trany Komoro ary ka fanendrena premier ministre ny resaka de tsy hanao déclaration miaraka am'zareo zahay mpaniditra fa raha ohatra kosa ka hoe enona ny feo ny fanoherana
enona ny feon'ny vahoaka rehetra mitaky misy zavatra marary anazy nanomboka tamin'ny fadimy amby roapolo io velivety misy zamaty ange tamin'ireny misy ainana foy misy olona maratra misy olona very fananana de manina raha mba inona aloha zay donc tsy misy zany ka tsisy anao déclaration miaraka am'zany ary apitaiko am président Rajoelina lay afatra fanaja atsika monsieur le président eto de tena miteny mahitsy aminao fa raha tianao ny olona manohana anao a de mamelanao iaino aloha ny feo amin'ny vahoaka izy atsaharo satria de maheno mihitsy ianao sofinao mihitsy maheno hoe aleo hoe andeha le fanekevitra de mba henoko fa raha tsy zany a asian'ny olona antsana manelanelana anao sy le vahoaka de izy manao bavure fa ianao mibaby an'izany le président ke mibaby ny zoka ny vokatry ny tsy fanomezana le fitenenany nareo ve nietrehitra hoe nitaky président miala ny 25 septembre rano sy jiro de aloha zay ny hevitra malalaka zay nge deparany io fa nohony le fampiasa-kery sy le nanaovana famiretina teo inona ny afaran'le fitakiny miala président ka averiko izy hoe raha tianao ny tsisy ny antsana de anao direct mihitsy mieno an'le feom-bahoaka fa zasina manelanelany ianao zany de aleo ny olona alohan'ny hevitra de lapan'ny démocratie ty ateny mera-pirenena tya de makaty am'izay mandamina anazy rehefa avy eo hoarahantsika eo ihany moa ny toy nyizay sy ny akony izay fivorinana zay mandeha ny anivony anteny mera-pirenena izany amin'izao fotoana izao a fa mbola ifantoka ao anatin'ny raharam-pirenena izay ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity efa eo ampelantanany emonatiny fifehezana ny firenena amin'izao fotoana izao na de mbola tsy misy fanambarana ofisialy aza izany hoy ny fanazavana nataon'ny generaly Désiré Ramakavelo andraikitry ny mpitandro filaminana no manaja ny zony vahoaka hoy hatrany ity manambonahitra misotro ronono ity mila mitandrina amin'ny fietsika mety ampitatra ny atizeram-bahoaka ny fitondram-panjakana hoy ihany ny generaly Ramakavelo satria mety iteraka fikorotanana tsy ho voafehintsony izany raha mitohy hoy ny fanamafisany ny antsipriany izay ny emonaty no mitantana ny firenena amin'izao fotoan'izao izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra lehibe sy ny fitantanana ny toetra rao ny generaly Ramakavelo minisitry ny fiarovan pirenena teo aloha mazava fa efa nomena azy ireo ny fahefana na tsy ofisialy aza hoy ny fanazavana mananandraikitra lehibe amin'ny fanajana ny zofototra mahaolona ny emonaty ho ihany ny fanazavana ity ministry ny fiarovana teo aloha ity amiko mifideriko azy ny mitantana ny firenena dia ny emonaty izy zao no mibaiko izy no mandeha eny an-toerana izy no karazany hoe mifehy arak'izay jerevany azy ny zavatra mitranga zay mifehy ny zavatra mitranga tompony fahefana amiko ary za de efa nyteny mihitsy hoe ny fahitako an'ireny fanapahan-kevitra ndraisin'ny emonaty mikasika fidirana any amin'ny fiverenana fampianarana ireny de efa midika mihitsy hoe izy zany efa nomena azy zany ny fahefana satria ahoana ny inoko mbola tsy nisy akory nge fiteneny hoe raha fa ny gouvernement de kanefa de efa reny ny zavatra ataon'ny emonaty ny dikan'izany za raha vao mahita zavatra ohatreny de efa menao ny maramila zany ny emonaty zany ny fitondrana sy ny fitantanana tafiditra ao anatin'ny krizy siklika na krizy miverimberina isika amin'izao fotoan'izao tsy samba no nisy olana ara-politika ara-toekarena na ara-sosialy toy izao teto Madagasikara ary toy ny efa fahazarana miverina indray ny tantara izay mbola tsy nahitam-baolana hatramin'izay raha te ahita vahaolana maharitra tsy maintsy miverina mijery ny tantara ho hiatran'ny fanazavana amin'ny alalan'izany no mety ahitana vahaolana azo raisina sy dinihana indray mba hamahana ireo olana lalina iainany firenena ankehitriny fa ny fantatro aloha amin'ny mampandalina tantara dia hoe ny tantara miverimberina ary ny zavatra mitranga dia hoe raha ohatra ka misy zavatra mitranga nandraisana fanapahan-kevitra dia fantatra fa raha mbola miverina iny dia tokony ohatra an'ity mety misy fahovana misy fanovana kely nga mbana fiovana kely zay zavatra hoe fa misy teny frantsay zay manao hoe les mêmes causes donne les mêmes effets ny zavatra hita hoe tia ny toerany dia tsy maintsy tia ny tranga hitanao zay ny lojika zay zavatra ka amiko tsy maintsy miverina amin'ny tantarantsika hoe ahoana ny fomba famahana olana teto amin'ity firenena ity amiko zay ny any fahitako azy ahoana ny fomba hiverenan'izay nahitam-pahombiazana ny tamin'ndraiky amin'ny 90 manina moa tsy mety ahitam-pahombiazana amin'ny 5 amby 20 sy 2 arivo raha toa ka misy
tena fieritreretan'izany hoe ahasony firenena ahatsara ny firenena satria za mihevitra fa na iza malagasy a tsisy mitady an'izay hoe ahapotika ny Madagasikara. Mila mitandrina ny fitondram-panjakana manoloana ny fihetsika tsy voahevitra sy ny fepetra raisina indrindra ny fandrangitana vahoaka toy ny zava-nitranga omaly ho iasany jeneraly Ramakavelo pitikafo aprehitra indray ny atezeram-bahoaka ny fihetsika toy ireny ary tondra korotana vaovao izay sarotra vinavinaina sy fehezina ho iatrany inambarany. Olona tokana no manao fihetsika izay mety hoe voamaika koa ampitombo ny fankahalana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra amiko dia tokony hitandrina ihany tsika satria ao anatin'ny savorovorona tsika no amin'izao fotoan'izao reny ny atao hoe mety pitikafo ampirehitra handoro animba andrava ny tsika hoe efa zatra an'izay le ny tantara miverimberina foana fa farany foana misy vahaolana hita vahaolana ihany tsika nampandehana anazy dia mety hoe zay vahaolana zay fa za hoe rehefa metraka vahaolana ihany tsika dia tena mba zavatra haharitra mihitsy mba hisy zavatra tena hoe zavatra haharitra mba hisian'ny fandrosoana ny Madagasikara ary mba hiadana ny vahoaka malagasy tsy maintsy mikaondrotsika fa tsy finaritra fotsiny hoe io nefa nisy teo tsy maintsy misy zavatra vaovao tsy maintsy hoentina hoe ahoana amin'izay zany manombo zao inona ny zavatra tokony ho jerena inona ny zavatra tokony hapetraka ahoana ny fomba atao sy ny sisa zany rehetrarehetra any ilainy zany. No mafisiny fa tokony hanana fahendrenana sy fahaiza-miaino ny feon'ny vahoaka ny fitondrana tsy amin'ny herisetra na fandrahonana no ahafahana mampandry tany fa amin'ny fifampiresahana sy fanajana ny marimaritra iraisana. Famitaky Prime Ministre manana fahefana feno ekeny herivelona rehetra ary manam-pahaizana sy manana traikefa ny komity ombona ny mpiasa malagasy na ny KIM. Tsy maintsy olona mandala ny fahamarinana manaja ny azon'ny mpiasa ary mampiroborobo ny sehatry ny asa sy ny fanavozana ifotony ny rafitra fitondrana. Tsy maintsy ijoro ny mpiasa malagasy satria fototry ny fanorenana sy ny fandrosoana ny firenena ho iatrany ity komity ity. Narcisy Karazafy sy Tahirinaina no mitondra ny antsepriany izay. Mitaky fanovana lalina sy fanarenana maharitra ka maneho ny fijoroany sy ny fandraisana andraikitra ny komity ombona ny mpiasa malagasy na ny KIM. Amin'ny anaran'ny mpiasa manerana ny Madagasikara, olona manana fahefana feno afaka mandray fanapahan-kevitra tsy hiara-ny tindry avy amina antoko politika na vondrona ara-barotra na vondrona hafa ny Prime Ministre tokony ho tendrena. Tokony olona ekena sy itokisany herivelona rehetra eto amin'ny firenena izay ho Prime Ministre eo, anisan'izany ny vahoaka, ny fiarahamonim-pirenena, ny syndika, ny antoko politika, ny sehatra tsy miankina ary ny mpisehatra ara-toe-karena sy sosialy rehetra ary tokony olo ny fahamarinana manaja ny lalàna sy ny soatoavina republikanina, manohitra ny kolikoly ary manaja ny fahamendrehan'ny fanjakana sy ny asa-panjakana araka ny fanambarana nataony KIM androany. Tantara tsy fanadino fa tsatsika tamin'ny andron'ny amiral Ratsiraka fa nisy olona matapitrisany tonga teny avoloha fa tsy niala i Ratsiraka. Ny afarany dia nisy manamboninahitra generaly kolonely ambony nandray andraikitra nanery an'ny mpanao politika reny ny hery velona rehetra ny fampidinika dia vitany tamin'ny convention 31 octobre 91 io hitatsika koa tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny 2009 fa be dia be matapitrisa koa ny olona izay nanao ny tolona fa tsy niala mihitsy ny président Ravalomanana fa rehefa nidoboka ny tafondro teny avoloha dia nanaiky izy nanangana an'le directeur militaire. Amin'izao tsika miteny zao zany dia raha jerena zay tantara zay dia hoy izy zay hoe efa nanaiky Andriamatoa Andry Rajoelina na nanafoana na mpianto nanafoana zany nandrava ny gouvernemanta dia tokony ekeny ny fiaraha-midiniky ny hery velona rehetra mba mahana ny olana fa mijaly le vahoaka malagasy. I Andry indray ve manamboninahitra miaramila general indray anery azy ve zay ve izy vao natateraka zay
tokony mpitarika manana viana mazava amin'ny famoronana asa vaovao sy fananganana rafitra maharitra ho an'ny fandrosoana ny olon-lehiben'ny gouvernemanta ho ihatra ny kim anavao tanteraka ny rafitra sy ny fomba fanao amin'ny fitatana mpanjakana amin'ny alalan'ireo fondation izany hoe fanavaozana ifotony sy fananganana rafim-pitondrana vaovao mifototra amin'ny mangarahara fahitsiana ary fahaiza manao mantsy no tena fototra sy tokony ho antom-pisian'ny praiminisitra vaovao. Fahiditra anatin'ny vaovao ho an'ny zava-nitranga teny Ankanja Androany isika niarany entana nanao fitakiana ny atongavana amin'ny tanjona iombonana ataon'ny malagasy ankehitriny ny vondrony mpiasa maro. Nanomboka Androany ny fitokonana fahobe nataon'ny mpiasa nisy nefa ny Ramatahora niantra tamin'ireo samy mijoro raha ny nambarany sindika. Mila ary mitaky fionana ny malagasy rehetra raha ny zava-misy ankehitriny ho iatrany ny fanazavana ny Antsipriany izay. Miray feo amin'ny malagasy rehetra manao fitakiana ny sindikany mpiasa. Niroso tamin'ny fitokonana fahobe izy ireo nanomboka androany. Nisy anefa ireo niarany Ramatahora raha nirahina tamin'ireo nanao fitakiana. Fanomboana ihany ny grève générale androany ho anay mpiasa rehetrarehetra izay tonga eto aloha zao fa mbola miandry an'ireo namana rehetrarehetra izahay. Ary ny zavatra misy koa zany any amin'ny ministera any amin'izao dia misy ireo DRH izay manao tery vaimanta mampitahotra ny hoe ho tapahana karama daholo izay mivoaka ny toeram-piasana manaraka an'izao hetsika izay atao izao. Dia eto aho zany dia miteny anareo reny araka ny teny izay nataonay omaly. Raha madio tanany ianareo dia ho hitantsika eo fa aza manana dossier fa ireo mpiasa rehetrarehetra ireo izay manana dossier anareo dia izay tsy hamela anareo hipetrapetraka fotsiny amin'izao ka dia alaotsika avelao ny olona anana ny zoany izay voalaza ny lalam-panorenana. Efa misy taratasy napetraka any amin'ny ministera rehetra any ny amin'ny préavis de grève izay voalaza ny statut général amin'ny fonctionnaire ho an'ny fonctionnaire. Dia ny dikan'izay zany etsika izay tafiditra ao anatin'ny fananany zoan'ny mpiasa tsirairay ny mitokona sy ny faneho-kevitra ao anatin'izay. Raha ny malagasy rehetra ny fitakiana izay atao. Dingana fahatelo farany adiany malagasy ary miombona amin'izany ny randrana sindikaly. Avoay 3 andro rangany mpiasa. Avoay 3 andro ny mpiasa anatevina ny tolona ity anoanatsika an'ireo génération Z reo sy ireo tanora rehetrarehetra reo dia tandratsika ny tanjona izay efa rangarangany zareo isanandro nanomboka izay tolona izay. Satria tsy ny mpiasa rery ihany no mikaikaiky fa izy efa miantso antsika andaontsika ny tanora raha ve vonona dia isika indray no iravoravo tanana nefa isika mikaikaiky isanandro ao amin'ny fiainantsika hoe tena potika sika mpiasa tsy mba misy mijery misy ntsika mpiasa ho avelo ohatr'izao fotsiny ve dia efa misaotra zareo efa dingana voalohany zareo efa nirehsira satria niainga ny tolona. Dingana faharoa efa voalany zareo ny gouvernemanta. Dingana fahatelo izay eritreretiny zareo tsika mianakafy miaraka mifanampy atratrarantsika izay tanjona iriny zareo zay Tsy lanay intsony ny fanakianana sy fisaratsarahana fa mitaky fiara-miantany rehetra zany hoy ny fanamafisana. Ianao mieritreritra manohana io aleoloha tsy manakiana ninona misy rehefa tonga ny olona izaniza vonona anohana nyty tolo ity na avy any andrefa na varana sy avy any an-tafo naizanaiza izy na pomban'izy izy na pomban'iza dia atsona daholo tonga zany amin'izao. Tsy mila fanakianana satria mbola tsy tonga ny tanjona izay takiny ireo tanora ireo. Aoka tsy fanaratsy fa niza mitarika eo atsika aby zay. Zay ny tanjona araka ny tenenin'ny camarade Barson teo dia mba ampireusira n'izao tolona izao ka na iza mitarika eo atsika aby zay. Na rakoto na rabe na randri na rasoa dia isika rehetra ihany zay. Ka tsy mila an'izay guerre de leadership zay anatina tolona fa ny tanjona iray ihany dia mba ampireusira azy zay ngambany. 7 taona tsy nahita mangirana ny mpiasa malagasy izay misedra ny mafy indrindra amin'izao fotoana izao. Fotoana tsy nirarahin'ny fitondram-panjakana izay Tarian-Rajoelina ny mpiasa malagasy. Tao anatin'izay 7 taona izay raha nikaikaiky izahay mangataka fisondrotan-karama, mangataka ny mba hoe asa mendrika tsy nisy mivalana, mangataka fionana aminy tsy rarahiny.
ny prise en charge tompoko a tsy natao amelomana orinasan'olona anankiray. Jereo fa matimaty daholy ny hôpitalim-panjakana rehetra. Maninona ny mpiasam-panjakana no tsy afaka mitsabo tena any amin'ny hôpitalim-panjakana ka anaovana prise en charge amin'ny fanjakana fa tsy hoe remboursement kory. Fahatelo, ny mikasika ny resaka jiro sy rano izay iombonanay amin'ny malagasy tsy vaky volo. Eo ny indemnité de logement izay 14 000 ariary ikambana ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra izay maharary ny mpiasam-panjakana satria na trano fisokona tranona koa ary tsy ho azona 14 000 ariary. Ny fahadimy ny volan-jaza izay 2 000 ariary isaky ny zaza. Inona moa mividan'izany raha marary le ankizy na zavatra tsy mahavita ninona ao anatin'izany. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ireo mpianatra amin'ny NF ary mitakin'izy tokony hitrahany. Tetỳ tambarina indrindra moa noho ny fampitona ny sandika ny maraina teo. Raha tsy hivina dia niainga tamin'ny hetsika notarin'ireo mpanolotsaina ny tanàna teto Antananarivo dia Clémence Rarinirinina, Babarakotoarso ary Lili Rafala. Ny hetsika tsy manaiky lembenana nitakina ny resaka jiro sy rano ka tonga tetsy anoloan'ny Sena tamin'ny alakamisy lasa teo. Herinandro rapitso arak'izany no nisy ny hetsika tsy manaiky lembenana. Herinandro aty aoriana tsy mitsambitombo ireo malagasy sy ny fikambanana isan-karazany. Ny sendika, ny mpiasana tsy anasa sy ny maro hafa tonga manatevin-darana ny amin'ny fitakina na dia eo aza ny herisetra sy ny herim-pamoretana mitranga eto amin'ny firenentsika. Tsy nijanona teto an-drenivohitra ihany koa ny hetsika fa niparitaka nanerana ny renivohim-paritany enina raha tsy resaka afa-tsy izay fotsiny. Manamafy moa ireo eny an-kianja fa tsy hijanona ny hetsika fitakina raha tsy tratra ny tanjona. Ndao raha tsika ny Antsipriam-baovao mahakasika izany. Niainga tena tanibarin'Andriana nihazo anampary be ary nikasa hiditra teny amin'ny kianjan'ny demokrasia ireo mpitarika sindikaly sy ireo sindikalista ny maraina teo. Tsy lasa lavitra nefa fa teo Ambatonakanga dia voasakan'ireo mpitandro ny filaminana. Izay syndicat zay tsy hamaky an'io fa ny tiana hifantatra fotsiny dia zao hoe apitanay aminareo fa maharary isika mpiasam-panjakana karamatsika tsy niakatra tao anatin'ny epa-taona ary na ianareo ary mba maharary an'izany.
tsy tafakatra fa natosika ireo mpitandro ny filaminana iverina teny an-tanimbary nandriana ireo syndika rehefa tonga teto indray dia naparitaka ireo zandary tamin'ny bomba mandaty sadranomaso ireo mpanao fitakiana sy ny syndika. Fotoana vitsy taorian'izay dia tonga ireo mpianatra avy eo vodivorona ny antsoantso ny idirany eny Ambojatova noravan'i Jesisy tetỳ amin'ny manodidina ny Ranomananosy hiakatra Namboda nefa ireo tanora ireo. Palayas zany.
Tsy niala lavitra nefa fambolan-jorojoro sy ny haino haino teny an-toerana ireo mpitolona ary hatramin'ny hariva teo dia mbola nanaparitaka ireo vahoaka ny Zandary nosokirin'izy ireo hatrany amin'ny hôpitaly be Felatanana ireo olona. Responsable lehibe. Misy batsangia zay raha ohatra hoe zay ny nananareo zany e. Misy baty zay. Tsotra be zany mivoanareo. Sao ohatsa foana mazo anay tsy ako inona zany zay mitananay sa mitombo zay sa hoe ny olona no hoaninay alaikry dia hoaninay fa sao ianao anjara-joelona rehefa tsy vitanao le zavatra dia mielay ianao dia sao définitivement sao dia sao araka ny agatany vahoaka fa nohony izahay ary nohana ariparak'izay nohana ny mpianatra dia nohana mpianarana izahay vahoaka nohana sakafo beta be nohana daholo Madagasikara ray bohatra nohana dia vonoana fa mitaky fifondrana ampay be maso amin'ny io anivony ezy ny zesisy ny sy ny fizaina ny mpanao gazety manoloana ny zavantranga tamin'ny fanaovana hesetra tamin'ireo mpanao gazety manao ny asany tapapetraka ny marana teo tetsi amin'ny fitsarana anosimo ny fitoriana mahakasika ity fiorapefy nataon'ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny zesisy sy ny fizaina izay ny antsipriana izay.
Manameloka tanteraka ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany ho lavitra ny mpanao gazety sy ireo fikambanana mpanao gazety maro samihafa izay nivondrona niarana nanao fanambarana androany manoloana ireo herisetra nampiarina tamin'ireo mpanao gazety dia takina ny fialantsiny ampahibemaso avy amin'ireo mpitandro ny filaminana fa indrindra ny G6 sy ny FIGN izay hita ny ariary fa nampiasa hery tamin'ireo mpanao gazety. Efa nambara ombienombieny fa manameloka ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety, isika mpanao gazety. Tsy manaiky ary zany dia voararany lalàna ny fanaovana herisetra, manana zo ny mpanao gazety ho arovana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Zany hoe fa nitsakitsahana lalàna ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety. Nisy ny tranga omaly izay niatra tamin'ireo mpanao gazety ny Real TV. Nisy ny fikasihan-tanana atao anatin'izany, nisy ny fanapohana bomba lacrymogène atao fanahinina, nisy ny fanapitehana ny fitaovana mpanao gazety. Ary tsy omaly ihany fa naraisana tatitra ihany koa nanomboka tamin'ny alakamisy 9 septambra efatranga efatra zany zao ny tonga taty anivon'ny OGM, taty anivon'ny fikambanan'ireo mpanao gazety. Fekeny zany ka ny fepetra ho raisina manomboka eto dia izao hoe mitaky avy amin'ny mpitandro filaminana, avy amin'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny zandarmariam-pirenena, mitaky ny fanaovana fifonana fialantsiny ampahibemaso momba reny trangana herisetra tamin'ny mpanao gazety reny. Mitaky ihany koa fanambarana avy amin'izy ireo ny amin'ny hoe hanaja ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety izy ary tsy hampiatra herisetra amin'ny mpanao gazety. Atao aorian'ny fanambarana iraisana dia nametraka taratasy fitoriana an'ireo sampana roa eo anivon'ny zandarmaria ireo ny mpanao gazety, fitoriana izay naterina teo anivon'ny Tony Papan'Olalana, nisy mpisolovavana n'olotena ny iaro ny mpanao gazety sy anaraka akaiky ny fitoriana. Araka ny hitantsika eto zany dia voapetraka aty anivon'ny fitsarana any amin'ny madame le procureur ny tribunal de première instance ny fitoriana ny FIGN sy ny G6 izay nanao fikasihan-tanana sy nanapotika fitaovana mpanao gazety ary nanao herisetra tamina matsika mpanao gazety. Dia ho ataontsika zany ny fanaraha-maso an'izay dossier izay ankasitrahana ireto mpisolo vava nanolo-tena maimaim-poana hanampy antsika ao anatin'ity ady ity. Dia eto ihany koa moa ireo fikambanana mpanao gazety rehetra izay miaraka ao anatin'ny ordre des journalistes de Madagascar, miara-miombona isika rehetra fianakaviam-be mpanao gazety ao anatin'izao tsy fanekena fandavana ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety izao. Hatreto amin'ity ora firy izao tsy nisy izay fa nefa ao anatin'izay fitakiana izay tsika. Dia rehefa tsy misy moa izay dia hitantsika indray ny toy. Nanomboka tamin'ny 9 septambra izay nahitana reny trangana fikasihan-tanana reny nampijirina atao daholo. Ankoatra izay mitaky fifonana ampahibemaso avy amin'ny G6 ny mpanao gazety, tsy mila fepotona fa atao anatin'ny fotoana farany izay aingana ho hiatran'ny fanazavana. OGM teo resaka momba ny resaka hoe fifonana ataon'ny mpitandro filaminana sy ny lettre d'engagement ataon'ny mpitandro filaminana ho antsika mpanao gazety, zany hoe vonina hiaro ny mpanao gazety amin'ny manao ny asany eny an-tranja. Dia izany kosa angamba mety hoe tsy 4 ora zany na 24 ora zany vao vita, fa vita androany dia androany ihany zany ka takinay zany mivoaka androany dia androany ny fifonana. Tsy maninona fa afaka mandeha makany isika mpanao gazety manao conférence de presse miaraka aminy sady manao fifonana izy eo manao lettre d'engagement ihany koa, fa tsy kitika sy tsy any aman-tsembana ny mpanao gazety manao ny asany. Mitaky ny sy ny fanadiadiana sy ny fampiarana ny fepetra amin'ireo nahavandoza ireo ny fikambanan'ny mpanao gazety izay tarihany ho lavitry ny mpanao gazety. Fa anjaton'ireo naratra vokatry ny herisetra nataon'ny mpitandron'ny filaminana tato anatin'ny andro vitsy ny sy ny hetsika fitakinana tsy manaiky lembenana hoy ny tatitry ny komisera ambony misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Tsy mitsambitombo isan'andro nefa izany raha ny zavamisy. Androany rakely efatra no naratra ka isan'ireo ny tovolahy kely 13 taona izany poan'ny bomba lacrymogène ny tarehiny tetry amin'ny rahasalama ny maraina teo araka ny fitantaran'ny olona teny antoerana. Narcisy Karazafy sy Tahirinaina no mitatitra ny antsipriana izay. Tovolahy kely iray 13 taona ny raha nandeha hividy laoka ifamenso ny poan'ny bomba lacrymogène nefa izy ny atoandro teo vokany potika tanteraka ny tarehiny ity zaza ity.
Viene prendere sempre Isazi fera nambandi paty ihany ny kizy kely kizina eny mivarobarotra masakely tanàna dia izy anankiroa lahy izy zany miaro dia ohatrany hoe tifitra olo le tsefirazavary tonga dia teo aminy dia le ray nitsoka ny azakazakany antsona tany an-tanàna le izy koa tonga dia navoakan'olona izy Facebook dia misy miantso telefôna taty ampiasana dia mijery dia hoe tena izy dia azakazaka taty averina petraka amin'ny vahoaka ny fanontaniana ho nisy olo-mavambahoaka avy amin'ny boriboritany fahatelo hoe mbola ekena ve ny famonoana ny zaza malagasy toy izao. Hitantsika amin'izao moa zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena efa ao anatin'izao zavatra manahirana eto amin'ny firenena izao mbola tonga amin'ny famonoana ny mpiray tanindrazana. Tena hoe famonoana ny mpiray tanindrazana satria zaza andeha hividy sakafo tsy mana zazakely tsy mana-tsiny mbola voatelo amin'ny folo taona monja io hitantsika maratra io mampalahelo ny zavatra ohatr'izany. Ary eto dia te hitondra ny saintsika tsirairay avy indrindra ireo ray aman-dreny hafelovonoana ve ny zanatsika. Ary za tsy te hanao antso ampitandro filaminana intsony satria efa be izay naratra izay. Tsika vahoaka ny tompon'ny teny farany ary niany niezaka izahay raha mbola hisy azonay atao hijoro foana na inona zavatra misy eto amin'ity firenena ity rehefa mbola ho amin'ny vahoaka. Za raha izao olo somary mbola tafitohana ihany satria ny zanako mitovitovy taona amin'ny zanako ihany zaza vao hitantsika teo ao dia amina alahelo dia tena mbola ao anatin'ny alahelo satria hitanareo niarana hiditsika ny zava-manjo azy ary ny fandriako dia mba ho sitrana soamatsara iny zaza iny ka dia izay ihany aloha ngamba ny afaka teneniko amin'izao satria somary mbola hitanareo fenofeny loatra foko. Nentina natao scanner teny amin'ny hôpitaly Mararapenitra Andotapenaka moa ifamentsony ariva teo tonga anjery ny toe-pahasalamany teny an-toerana ireo solombavambahoaka avy amin'ny Antokotiko i Madagasikara efatra amin'ny rahalahy. Fa manoloana ny raharam-pirenena izay atrandry dia namoaka fanambarana ny teo anivony MLD na ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia izay fikambanana ivondrona ireo mpahay lalàna sy mpisolo vava. Nanamafy izy ireo fa mahatsapa adidy aretika sy andraikitra amin'ny fiarovana ny tany-tandalàna sy ny fahamarinana ary ny mahaolona. Nanamafy izy ireo ihany koa fa manameloka tanteraka ny herisetra atao amin'ny vahoaka mpitolona sy mpanao ny fitakiny. Misy izy ireo ny lalàna mamaritra ny tokony araina ho an'ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana manoloana ny hetsika tahaka izao. Ny antsipriana izay. Mangataka ny fananganana fitsarana manokana ahafana manenjika sy itsara araka ny lalàna ireo tompon'antoka na akaiky na alavitra na ireo miezaka ireo niaro ny mpanao herisetra na fitifirana amin'ny balatena izy indrindra ireo herisetra sy ny fanitsana amin'ny verimberana ny zon'olombelona amin'ireo mpanao hetsika rehefa tafaverina amin'ny laona ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny vondron'ireo mpisolo vava sy ny mpahay lalàna antsoina hoe manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia. Ilaina io rafi-pitsarana io anasaziana mafy ireo tompon'antoka amin'izao zava-misy izao na sivily na miaramila ary ialana amin'ny fisiny tsy maty manota. Mampatsiahy ny fisiny foto-kevitra amin'ny fampiasan'ny tafika sy ny fampiasan'ireo tompon'andraikitra ireo fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny fampianana ny lalàna izay nolanin'ny kongresy fahavalo ny firenena mikambana mahakasika ny fiadina amin'ny eloka be vava sy ny fitondrana ireo mpanao eloka ny 7 septambra sy 14 ny MLD manoloana ireo fantokan-dalàna toy ireo zofototra ireo fihetsika fanimbana ireo herisetra sy fisamborana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpitandro filaminana nandritra ireo hetsika maneho ny alahelo tanteraka amin'ny tranga mitohy toy ny fampiasana hery sy fitaovam-piadiana mahery vaika ataon'ireo mpitandro filaminana ka miteraka ratra sy fahafatesana olona tsotra manao hetsika an-tanam-polo ny MLD. Tsy misy antony anamarinana ny fampiasana ireo hery tafahoatra ireo hoy ny fanamariana. Samy manameloka ireo tompon'antoka amin'ireo herisetra ka mihevitra ny aloka ambadika ireo baiko ireo lalàna anatina iraisam-pirenena araka ny andininy fahaenina amby roapolo manao hoe ny fanekena baiko dia tsy azo afaka atao fiarovantena ara-pitsarana raha toy ny mpanatanteraka baiko mahafantatra tsara fa ny baiko izay nampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika na afaty na natratra olona dia fantatra mivandravandra fa tsy ara-drariny ary afaka mandany fanatanterahana izany izy. Ka nahoana ireo mpanome baiko dia tsy maintsy tompon'andraikitra ihany koa.
miombokevitra tanteraka amin'ny commissaire ambony misanan'izy olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ny MLD mahakasika ny fanatsarana ny fampiasana hery sy ny fanajana ny zon'ireo mpanao hetsika fa indrindra ny fanenjehana sy fanasaziana ireo mpanao herisetra. Mampatsiahy fa ny andin'ny fahefatram-pefapolona lanina 9 tsipika 8 ny 9 desambra taona 9 mahakasika ny satan'ny feny tafika amlaza fa ny tafika dia voafeny lalàna famaizana sy ireo andinin-dalàna amin'ny lalàna fehizoro ny fitsarana miaramila hoy ny fa hatramin'ny ariva teo dia tsy niala ireo mpanao fitakinana tetsy ampandrana Besarety Andravoangy ambony. Nisy naratra vokatry ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana na naparitahana ireo mpanao fitakina. Ny antsipriana izay. Tsy niandro-pitarika fanasesiky ny fitiavan-tanindrazana ireo tanora maro ny kasa hoeny Ambohijatovo ifamtona miaraka amin'ireo malagasy maro mitovy hevitra amin'izao hetsika izao. Ny angeteny ampandrana saingana tosika ny mpitandro ny filaminana hiala lavitra ny toerana. Zavatra ataonareo zany zao atropement ny anarana. Fanangavanareo zao mba hialanareo ty lalana ty hiberenareo fa manakataka circulation. Génération Z za ataoko hoe génération zokony any tena efa matsapany tena tsy mety eto amin'ny firenena mba miaraka amin'ny zalary zao ny angaviko anareo a aza vonoina vahoaka malagasy aza vonoina ny zanakitsika to de mon capitaine inona zany zao tokony disposition atanareo tivitra am'izay zany nareo zavatra ataonareo dia zao mangalalo nareo toerana malalaka tsy zany tsara organisé tsara dia atao fangatahana hoe amin'ny toerana tinaina dia mazama tsy mahazo azany fitetana folo aloka folo vono zay are vono vahoaka malagasy fa hitolona ho amin'ny firenena tongavana eto fa tsy hoe hitolona ho amin'ny gendarmerie na police pirenena efa tsisy ny antombo andalana ireo mpanao fitakina ny paritaka samy naka-toerana samy hafa izy ireo tao ireo tena kady fotsy Andravoangy ambany Ambodivona Antanimena Beoririka sy ny maro hafa tokana ny tanjony miala ny filotsy sy mahavita azy. Zahay iala fa tena mampiloatra le mazonay zirosirano tsy mandeha nefa zahay miaina amin'ny zirosirano nefa inona nandavanay facture nefa facture tonga avy any nefa inona ary nandavanay ireo facture reo raha sy mandeha nasana ilanay zirosirano mila fanjakana dia zay nime raha dolo ny institution rehetrarehetra tsy tady no fampijaly ny vahoaka iala avelao manao gazety anao ny asana ohatranareo manao ny asanareo nefa zahay tanapolo dia rano nefa bomba lacrymogène nasesinareo zahay hitako ny zoanay nefa zahay hitako rano ziro zahay sy mitondra ansy sy mitondra fitaovam-piadina erovatsika namatsika rery vahoaka malagasy rehetra manerina tanarivo Madagasikara mihitsy
Essa só de base, ela não lhe sabe a lua. Não vai levar ele não lhe sabe a raiz que eu vou lá olona reo moa zany a olona atao anatiny tao a zay ny évacué na navoaka tamin'ny varavara kely avy any amin'ny premier étage. Orang kata apa? Elektrik mungkin nak beda shot para kita wasai. Para kita shot dia shot dia ada. Dia lalu melancar dia Cara jalan nalani saya nak beruti sau. Wah, kalau malu. Bukan kita dalam mengepromo ini pada ini. Kami tirna rewana tano. Tirana tano ne. Tirana tano anu ah. Sawina sa sakyan no. Sawina sa sakyan no. Hatramin'ny ariva teo tsy nisy niala ireo tanora marobe. Nisy hatrany fifampiresana tamin'ireo mpitandro ny filaminana saingy nandamoka hatrany izany. Nanti Madagaskar siktina tu kawan ayat macam tena nai malukan. Kami falala saya. Ada lewat tinare kukulero. Pada lewat tinare ku Madagaskar matu ngalami sikit. Paya tuan mam nai saya. Mais na nuam nai. Kami falala saya lewat. Macam mana na paspor na voya mena sieta iten. Wan sana. Sana ka vela paspor na firna reo. Wan sana. Wala ka kam tift ako na rin ay tift.
Nanareo manao kivaya kely kaya tsy migafa anareo raha ankizy reo mitaky ny zoany fotsiny izy dia inona nefa ny olonareo raha hitaky ny zoany le olona nareo nga misotro eny e nareo nga manana bôjibôjy manotra dia mikolokeran'io fomba ny gendarme sy ny polisy zany e nareo manana hoanina nareo manana hosotrony fa zay makay zanakay na vodivodina na vody raha may mbola ny rano tsy misotro rano mbola ny atranonay mbola any atrano manafatra rano tsisy rano zay rineny tsy miainy tanindrazana ty masina tanindrazana zay tsy mialeto tsy mialeto zay tanindrazana ty Madagasikara zay matsapaty tompo tanindrazana tokony any Tanapoly zay dia mitaky ny zoanay fotsiny olona iaraka aminay fantatranareo fa olona misandry Netohy ny tifitra sy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomasy toy ny Andravoahangy ambony sy Besarety nisy naratra vokatra izany. Tsara zany tena nitranga teo. Na tena tany Andravoahangy izy. Dia tonga dia voalohany izy. Dia tonga tany an-trano izy voafanizay naratsa le zazy. Sapikely beo. Dia hoana moa nataon'izany le zazy. Natsolo sapikely beo. Lole. Dia nangafa fanehon-dony. Itontony hoy ireo tanora raha tsy tratra ny tanjony. Fa eo amin'ny kiondalana lehibe i Madagasikara ary manana vitana alovany marina ny tantara isika hoy ny fanambarana nataony vondron'ny firaisamonim-pirenena ho an'ny androany mangataka ireo ray aman-dreny ara-panahy ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena mba hitondra sy hitarika ny dingana fampidiniana amin'ny maray aman-dreny azy ireo eo anivony fiarahamonina raha ny fanambarana nataony firaisamonim-pirenena atrany ny antsipriana izay. Amin'izao fotoana manahiran-tsaina izao rehefa mitombo hatrany ny hetsika ampilaminana ny tanterain'ireo olom-pirenena nanomboka ny 5 septambra 2024 lasa teo ka miparitaka manerana nosy izany ankehitriny ary mampiray feoreo taranaka samihafa mitaky ny fanjakana mandalany rarina manaja ny fahitsiny mikatsaka fiainam-piarahamonina tsaratsara kokoa sy fampandrosoana maharitra sy mirindra dia ilaina sy maika ny manamafy sy manome lanja ara-dalàna io dingana io hoy ny firaisamonim-pirenena izany dia mba isoroana any Madagasikara tsy ho latsaka anaty korontana na ady an-trano noho izany miantso ny hery rehetra ny firaisamonim-pirenena hiara-mientana sy ifanometanana amin'ny fananganana sy fanatanterahana drafitra ivoahana ampilaminana amin'izao krizy izao amin'ny alalan'ny fifanarahana hiaraha-manasonia izay hiafara amin'ny fanavoazana ifotony ny firenena amin'ny alalan'ny fananganana rafitra matanjaka miorina amin'ny fangaraharana amin'ny tamberana ndraikitra mivaingana ary amin'ny fandraisana anjarany vahoaka amin'ny demokrasia mangataka ireo mpitondra fivavahana ny firaisamonim-pirenena hitondra sy hitarika ny dingana fampidiniana amin'ny maray aman-dreny azy ireo eo anivony fiarahamonina eo amin'ny kiondalana lehibe i Madagasikara ary manana vintana sarobidy anova marina ny tantarantsika isika ho hiatrany ny fanambarana antsoratra ity.
Fanamoaka fanambarana ihany koa androany ny teo anivony orinasa Jirama izay nataon'ireo délégation de concertation sur le statut Jirama manamafy fa tsy avy amin'izy ireo na ny piasan'ny Jirama no mahatonga ny olan'ny Jirama fa avy amin'ny politika apetraky ny fitondram-panjakana. Nanamafy araka izany ny teo anivony piasan'ny Jirama fa anamafy ny tolona izay atao amin'izao fotoana izao. Ny Antsipriana izay. Tsy avy amin'ny mpiara-miasa eo anivony Jirama ny délestage fa politika napetraky ny mpitondra sy ny mpitantana. Hoy ny fanambarany délégation de concertation sur le statut Jirama, représentant des régions izay nanamarika fa famotehana ireo mpiara-miasa ny fanasoketana sy ny fanliana ny tsy fahombiazana any amin'ireo mpiara-miasa sy ny fanerena ankolaka ampidirana ny sata vaovao tiana itondrana ny Jirama ho any akady. Hoy ny fanambarany. Manameloka tanteraka ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fitantanana ny Jirama ity vondrona ity izay nanambara fanteraka tsy fahatomombana ny asa sy tsy fampin'ny loharano-karena ka niteraka fahantrana ho an'ny vahoaka sy vesatra ho an'ny toe-karena sy ireo mpiara-miasa. Notsahivin'ireo mpiasa fa ny asa rehetra ataon'ny mpiasan'ny Jirama dia voafetra sy voatohitohina noho ny tsy fampin'ny fitaovana enti-miasa, ny tsy fampin'ny vola ary ny tsy fanoloana ireo mpiasa efa ny lasan'ny sotro-ronono na nodimandry. Manoloana ny zavamisy dia manohana ireo tolona sy ny fitakiana ara-drariny ataon'ireo mpiasa sy ny syndicat indrindra fa ireo tanora mivondrona ao anatin'ny GNZ ary ireo fikambana rehetra izay mitaky ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanomezana vahaolana maharitra ho an'ny orinasa-panjakana Jirama, ireo mpiasan'ny Jirama mivondrona ao anatin'ny délégation izay mampatsiahy fa mbola tsy tratra ny tanjona dia ny fanafoanana ny sata vaovao hitarika ny Jirama ho lasa orinasa ara-barotra izay tsy ekeny hoy ireo mpiasa. Raha ny fanambarana dia hiditra amin'ny fitokonana fahobe ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama rehetra ary idina enan-kianja anatevin-daharana sy anampy ireo tanora maniry fiovana satria mahatsapa fa vohitsakitsaka ny zony. Fa manoloana ny toe-draram-pirenena ankehitriny dia maneho fiaraha-miory amin'ireo traboina sy manentana ny rehetra anajany lalàna sy aneho hevitra ampilaminana ny bureau national ny syndicat ny mpikirakira ny raharam-panjakana na ny administrateur civil. Miantso fifampiresahana aingana eo amin'ny mpitondra ny ray aman-dreny ara-pivavahana ary ny hery-velona rehetra izy ireo ho famahana maika ny krizy mba hisoroana ny fahasimbany ny toe-karena sy ny fijaliany ny vahoaka. Ndao aratsika ary ny tatim-baovao mahakasika izany. Azo fototra ny fahalalana maneho hevitra ampilaminana sy ankalalana tsy azo ekena amin'ny endriny rehetra ny herisetra, ny fandrobana na ny fanimbana fananana tsy ara-drariny na fananan'olona izany na fananana iombonana ho ny syndicat ny ireo mpikirakira ny raharam-panjakana na ny administrateur civil. Amin'ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara dia manao antsoavo mba anajana ny hitandrona lalam-panorenana izay antoka iroenan'ny filaminana sy ny fitoniana sosialy ny sinady. Magataka ny sy ny fifampiresahana andatabatra boribory atao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ity syndicat ity. Dinika izay angatahan'izy ireo an'ireo ray aman-dreny ara-pivavahana miaraka amin'ireo teknisiana sy ireo hery-velona ary ireo solotena ny olom-pirenena. Ilaina ny fitadiavana vahaolana maharitra sy ara-drariny mialohan'ny hiara-tsy ny toe-drara hoy ny sinady izay nanamarika fa raha mitarazoka ny famahana ny olana dia ho potika ny toe-karena ka hijaly ny vahoaka. Manaitra sy mampatsiahy ny fitondram-panjakana ny sinady fa andraikitra masina ny fitariana ny firenena ka tokony akalesona amin'izao krizy izao ny rehetra ary ametraka ho lahara-pahamiana ny sosalim-bahoaka sy ny seha-piveloman'ny vahoaka mba tsy hiverena ny tranga toy izao intsony. Vaovao avy any amin'ny distrikan'ny Vangaindranokosa indray dia mangataka fanazavana maro-potitra ny toerana sy ny antononakana ny député izay voafidy tao Vangaindrano mahavita tsara Silvestre tao amin'ny fonjana tany mora ireo vahoaka avy ao amin'ny telotroky mitaky ny famoahana ity olom-boafidy ity tsy misy tatakandro izy ireo ary mitaky ny fampitsaharana ny fanitsakitsahana ny zo sy ny asina ma-antesaka. Malome 7 ora ho an'ny fitondrana izy ireo ho fanatanterahana izany fitakiana izany. Ny Antsipriam-baovao. Ny aliny alahady 15 septambra lasa teo dia voalaza fa nalaina tao amin'ny fonjana tany mora ka nafindra any amina toerana tsy fantatra atreto ny solombavam-baoaka voafito tao Vangaindrano mahavitara Silvestre. Ankoatra izay fakanankeriny dia nampiasana herisetra ihany koa ity olom-boafidy ity hoy ireo mponina sy ny olobe avy amin'ny telotroky. 7 ora no omen'izy ireo ny fitondrana amarina ny fitakiana ka rehefa dilo io fe-potoana io ka tsy hita ny marina dia iroso amin'ny dingana manaraka ireo mponina. Izay vahoaka tsy akanavaka
Zanaky telotroka avy eto Vangaindrano dia manao izao taratasy izao ho fanambarana sy fitakiana noho zao antony manaraka izao. Nisy olombavaoaka ny Madagasikara voafidy teto Vangaindrano Andriamatoa Mavitara Silvestre dia nalaina keriny ary nampiasana herisetra tao amin'ny fozatany Mora alahady 12 septambra 2024 alina ka noentina any amin'ny toerana sy fantatra ary sy nisy taratasy nanamarina ny fakana azy tao amin'ny fotoan'io. Nohon zany dia manao zao fitakena izao zahay telotroka mangataka fanazavana maropotra ny toerana sy ny antony nakana nanamndrana azy. Faharoa, mitaky koa izahay ny amoahana azy sy misy atakandro. Fahatelo, mitaky ny fampitarana ny fanisikisana ny zo sy ny asy ny mahatesaka anay. Manome 24 ora na 2 andro ny fitondram-panjakana izahay amaliana izao fitakena izao. Ankoatra izany, miantso ny zanak'antesaka rehetra ao amin'ny faritra sy manerana nosy izy ireo mba hirahina sy hiara-iasa amin'ny fanatanterana ny fitakiana. Raisina ho fanambaninany foko antaisaka izao ataon'ny mpitondra fanjakana izao, hoy ny fanambarana nataon'ny vahoaka. Andrasana ny zo fototra ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fahalalana maneho hevitra. Betsaka ireo lalàna nankatoavin'ny Madagasikara momba izany ankoatra ny efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana. Abaribary ny fitondrana nefa fa tsy tompon'ny tany intsony ny malagasy amin'izao fa olombitsy no mifehy ny firenena ka mila mitolona mafy ny maro anisa isy ny afahafahana. Aoka ajanona ny fampizarana satria mbola tsy tratra ny tanjona hoy ireo mpianatra mivondrona ao anatin'ny Sidemada. Ndao aratsika ny antsipriany izay. Voarakitra mazava ao amin'ny andininy 12 ao amin'ny lalam-panorenana malagasy fa ny olona tsirairay dia manana zo aneo hevitra amin'ny fomba rehetra araky ny famendrehana sy ny fahalalana. Manan-kery amin'ny olom-pirenena rehetra io ka tsy tokony ho tsaraina na iteriterena ireo manohitra ny fanjakana na ny rafitra misy izany hoy ireo mpianatra eo anivony Association de l'étudiant dynamique de Madagascar na ny Académie Mada eny anivony Anjerimanontolo. Ankoatra izany, nanao sy nisy nandray anjara tamin'ny fifanekena-pirenena ho fiarovana ny zo ara-tsosialy sy ara-kolotsaina izay manan-kery amin'ny fanomezana fiarovana amin'ny faneritereny i Madagasikara. Fifanekena izay manamafy ny mahazava-dehibe ny fahalalana maneho hevitra amin'ny fomba rehetra, anisan'izany ny faneho-kevitra ara-panjakana na amin'ny fitaovana hafa. Meloy ity fikambanana ity ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'ireo vahoaka mitaky ny faneho-kevitra ankalalana ho hiatrany ny fanazavana. Satria manana zo ny vahoaka, manana zo ny olom-pirenena, arovany lalam-panorenana, arovany charte des Nations Unies, arovany charte mifehy SADC aneho hevitra ankalalana ao anatin'ny taniny. Kanefa eto Antananarivo raha nangataka izahay aneho hevitra ampilaminana tanam-polo dia hery famoretana avy hatrany no nataonay. Koa manamelaka tsy fanerana malalaka isika aneho hevitra. Manaraka mbola mitaky hatrany ny fametraha-pialana ny filoham-pirenena tsy misy atakano, tsy misy fepetra satria tsy mifanaraka amin'ny filany malagasy, tsy mifanaraka amin'ny filantsika tanora, tsy mifanaraka amin'ny filany firenena ny rafitra misy izay ataony. Tsy ny fialan'ny Rajoelina ihany no takiana amin'izao fa ao anatiny ihany koa ny filohan'ny Sena hoy ny fanamafisana. Tsy hijanona ny tolona raha tsy tratra ireo tanjona ireo ho hiatrany ireo mpianatra. Miantso ireo mpiasa-panjakana izy ireo anamafy ny tolona. Mangataka ny fialan'ny Sena ihany koa ary ny gouverneur sy ireo olo-botendry rehetra manerana ny Madagasikara. Makasitraka ihany koa anareo rehetra manerana Madagasikara, Diego Mazenga, Tamatavy, Fianaratsoa, Tuleara izay miaraka aminay, miara-mitolona aminay manerana ny Madagasikara. Ianareo mpiasa-panjakana, ianareo olo-bofidy, makasitraka indrindra tompo. Mbola miantso foana zahay ny olo-pirenena amin'ny fokontany district commune tsirairay avy. Raha isika rehetra miara-mirodona, miara-maneho hevitra miaraka, ankangambaro tsy vakinambo vitatsika ao anatin'iray andro ty tolo ty hoan'ny taranaka faramandimby. Eto zay dia miantso ny mpiasa-panjakana rehetra iaraka hitolona aminay anakatona bureau fa ho an'ny fahafahany malagasy no anaovantsika izao tolona izao.
tsy ady ho an'olo tokana fa ady ho an'ny rehetra ary fitsonjovana ny taranaka faramandimo no tanteraina ankehitriny hoy ny fanamafisana mampiseho mazava fa fanjakana tsy refesi-mandidy no misy ka mihevitra ireo mpitondra fa azy ireo i Madagasikara fa tsy hany vahoaka tsy azo ekeny izao zava-misy izao hoy ny fanamafisana amafisinay tsy hijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona arak'izay efa nambaranay ombenibeny tsy misy mihevitra eto na inona ny famporoorona efa vonina mifaty izay tanora ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena ho an'ny loavintsika fanatsarana feny loavintsika tratra tompo fa manoloana ny toedrara iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia miantso ny mpitandro ny filaminana mba ampitsahatra ny fampiasan-kery amin'ireo tanora sy ny vahoaka maneho ny heviny ka mba amitsorana tsy misy fepetra ihany koa ireo voasambotra ny eo anivony fiangonana Anglikana. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tokony hisy ny fampiresahana manoloana izao zava-misy izao. Ankoatra izay dia manao antsoavo ho amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny fampitsarana ny herisetra ihany koa i Papa Léon fa 420 no tsindriny fa ny fampiresahana sy ny fitadiavana fiadanana no lalatokana fa tsy ny fampiasan-kery. Mitady vaovao. Tsy maintsy atsahatra avy hatrany ny herisetra izay efa namoizana ain'olona maro sy niteraka fahoriana teo amin'ny fiarahamonina hoy Papa Léon fa 420 izay nanindry fa ny vahaolana tokana dia ny fampiresahana sy ny fitadiavana fiadanana fa tsy ny fampiasan-kery. Nampatsahivy ny Papa Léon fa 420 ihany koa fa ilaina ny fametrahana sy ny fampiroboroboana ny marina sy ny sohiombonana ho fototra iorenan'ny firenena. Nilaza izy fa ny fitandroana ny fahamarinana sy ny sohiraisana no ahafahana mametraka fiarahamonina mirindra sy mandroso ary ny antsony rehetra ivavaka sy hiara hiasa ho an'izay tanjona izay ny ray masina. Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar. J'ai beaucoup de peine avec les nouvelles qui nous viennent de Madagascar. À cause des conflits violents entre les forces et les jeunes qui manifestent, qui ont mené à la mort de plusieurs personnes et d'une centaine de personnes blessées. Prions le Seigneur afin qu'on évite et toujours toute forme de violence et qu'on préfère la recherche d'harmonie sociale à travers la promotion de la justice et du bien commun. Itsakilan'izay dia mijoro mandrakariva amin'ny maray aman-dreny sy mampaminany azy ny fiangonana ary eo anilan'ireo vahoaka malagasy voageja sy anjadiny fangilifirina mandrakariva hoy ny foibe ny Eklesia Episkopaly Malagasy izay manameloka tanteraka ny famonoana, ny fampiasan-kery ary ny fandrobana eto amin'ny firenena. Miantso manokana mpitandro ny filaminana ny Eglizy Anglikana mba ampitsahatra ny fampiasan-kery amin'ireo tanora sy ny vahoaka maneho ny heviny ka mba amotsitra tsy misy fepetra ireo voasambotra noho ny faneho-kevitra nataony satria zo fototra izany. Miantso ny malagasy rehetra irahina sy hitandro ny fihavanana ka hiaro ny sohiombonana ho fampanjakana ny fiadanana sy ny fahamarinana ka tsy olatsaka anatin'ny velam-pandriky ny fahavalo-pirenena ihany koa ny fiangonana izay miantso ny vahoaka kristianina tsy ankanavaka manerana ny nosy hivavaka ho an'ny firenena ka hifona sy hibebaka ary angata-pamelana ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy. Dia iny afatra avy amin'ny paparay masina iny ihany koa no entitsika manakatona ny fampalalam-baovao sy ho entitsika mitsaintsaina amin'ity alina ity. Isaorana ireo teknisiana sy ny namana mpanao gazety niaraka nantontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.